za yatsika Rajoelina ifatrako Rajoelina ana propagande ve président Siteny inona moa natao yatsika Rajoelina nivoaka malagasy raika handefa ary handroaka ny olona mana nationalité vazaha iala eto Madagascar dia za zany a dia malahelo mahita hoe misy candidat mbola mizirizira foana anao Fampielezan-Kevitra malahelo satria misy candidat anankiray zay maratry fatatsika tokony miaraka tsika mianakavy candidat tsy akanavaka olona miara-miasa amin'ny candidat numéro 3 dia zareo zany vonona amatsy vola sy fitaovana ho ana candidat lavinao zany le izy bien sûr lava teo masony vahoaka narivony tao amin'ny coliseum tsy nisy fiatsaram-belatsia candidat Siteny randrena soloniaiko nanda ny anao sonia hitambarana iarahana amin'ny collectif des candidats fa nahoana loatra inona marina ny tena zava-misy tsy nampoizina kosa ity candidat iray ity ny ray fo ny ray saina na naiky anao sonia hitambarana amin'ny collectif des candidats ireto avy ireo candidat na naiky nanao sonia ny fanambarana iombonan'ny candidat raiky amby folo ny voalohany Marika Ravalomanana faharoa Raobelona Andry fahatelo Tsetson Jean-Jacques fahaefatra Hajo Andreny Arvelo fahadimy Parena Auguste fahaenina Tahina Razafinjoelina fahafito Hery Rajonarmampianina fahavalo Razafitsandrofa Jean Brunel fahasivy Roland Ratsiraka ary ny fahafolo tsy nisy nanampo any candidat Lalaina Ratsiraonana tsy nisy nanampo satria tsy dia hita eny amin'ny etsika andalambe izy kanefa ny ray fo ny ray saina na naiky nanao soni mitaky fifidianana madio ity resaka ny fanaovan'ny Roland Ratsiraka tamin'ny mpanao gazety io androany io manaboridana tsy ambaratelo maro tsy fase masoandro mamaky bantsilana afera maloto ny candidat laharana fahatelo candidat laharana fahatelo amby folo sy candidat maro hafa ndao raha antsika ity tranga politika mamaivay ity ny zara efatra ny fihetsempon'olona nahita niny fihetsika nataony candidat Siteny randrena soloniaiko iny nanda ny anao sonia teo masony vahoaka anarivony tao amin'ny coliseum teo masony malagasy manerina ny nosy teo masony malagasy anampitan-dranomasina tao ny taitra tao kosa ny tsy taitra satria efa nampoipoizina ihany Siteny randrena soloniaiko tao ny nalahelo sady diso fanantenana tanteraka tamin'ny zavatra nataony Siteny randrena soloniaiko tao kosa ny ravoravo satria manome aina ny candidat laharana fahatelo iny fihetsika nataony Siteny randrena soloniaiko iny manamarina ny aiain'izy ireo hatramin'izay makasika n'ity candidat Siteny ity fanontaniana mipetraka dia zao fa nahoana candidat Siteny randrena soloniaiko laharana fahatelo amby folo tsy nanaiky anao sonia an'ity fanambarana iombonana ity fa nga nisy zavatra niova ny tanjon'ny collectif des candidats sa inona marina ny votoatin'ny taratasy mitaky sonian'ny collectif des candidats raiky amby folo ity candidat Roland Ratsiraka dia tsy mitsahatra mamerina ary manazavatra any ny tanjon'ny collectif des candidats ny ona tamin'ny mpanao gazety izy androany niezaka nanazava indray ny votoatin'ny taratasy mizara roa ihany ny votoatin'ny tao anatin'ny taratasy hoy Roland Ratsiraka ny voalohany mitaky latabatra boribory andiniana ahoana ny atao mba hirosoana amin'ny fifidianana madio milamina ary ekeny rehetra iarana amin'ny ray aman-dreny maro eto amin'ny tany sy ny firenena ary ny communauté internationale sy ny maro hafa ny faharoa mangataka ny anemorana ny datim-pifidianana noho ny antony manokana mbola marary mitsabo-tena any ivelany candidat anankiray Andry maratra mafy izy vokatry ny tolona fitakiana fifidianana madio noho izay zavatra izay dia mitaky ny fampiarana ny lalàna article 47 ny candidat
220. Zay ny votoatin'ny zavatra tsy nametrahany Siteny soniany manokana tao amin'ny taratasy. Ndao enotsika ny fanazavana avy amin'ny candidat Rolland Ratsiraka raha ny ao anatin'ny mpanao gazety izy androany. Point anankiroa le fanambarana natao tamin'ny sabotsy. Ny point voalohany aloha dia miteny hoe ilaina ny fifampidiniana ary mipetraka ambonina latabatra boribory ho an'ny sehatra rehetra mba ahafahana miresaka momba ny fifidianana madio mangarara ary ekeny rehetra hoe takina ahoana tokony atao. Ino moa zany efa takina isan'andro dia ilaina zany izy iny androany, mbola ilaina foana satria ny fiarahamonimpirenena, ny FFKM, communauté internationale dia mpakahita taminay daholo momba zany. Faharoa ny takina dia hoe ifampiarana ny 570 amin'ny lalam-panorenana zay milaza hoe raha misy candidat anankiray tsy afaka manao propagande Fampielezan-Kevitra dia tokony an-tsary ny fifidianana. Malahelo mafy candidat Rolland Ratsiraka manoloana ny fandavan'ny candidat anankiray avy tao amin'ny collectif des candidats nanda ny tsy hanao soni. Malahelo izy satria efa nisoratra mazava tsara tao anatin'ny taratasy noho ny candidat Andry zay mbola mitsabo tena any ampitan-dranomasina mangataka ny anemorana ny daty mpifidianana mba ahafahan'ny candidat rehetra mandray anjara tsy misy ankanavaka nefa mbola nisy nanda ihany. Aiza hoaizany maha-olombelona amin'izany. Dia zazany dia malahelo mahita hoe misy candidat mbola mizirizira foana anao Fampielezan-Kevitra. Malahelo satria misy candidat anankiray zay maratra fatatsika tokony miaraka tsika mianakavy candidat tsy ankanavaka. Taoriny etsika candidat 220 zay natao tao amin'ny collision ny sabotsy lasa teo ny ao anatin'ny mpanao gazety candidat Siteny Randrena Soloniaiko ary maro ihany koa ny mpanao gazety te afantatra fa nahoana no tsy nanao soni Siteny Randrena Soloniaiko. Tsotra ihany no navalina an'ireo mpanao gazety. Candidat Siteny laharana 720 tsy matahotra fifidianana izany, tsy matahotra ny Rajoelina izany ary vonona hiatrika ny Rajoelina. Na dia zany tsy ny lohabava mihitsy Siteny Randrena Soloniaiko na dia indray mandeha azy hoe hanao propagande izy nanoloana ny mpanao gazety marobe nanodidina azy. Fa ny valinteniny kosa efa mazava fa vonona hanao propagande ary hiatrika ny Rajoelina izy. Ndao arahantsika ny resaka ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety. Zany efa miteny aminareo hoe za tsy matahotra ny Rajoelina ary za tsy asese mitovina, za tsy manao décision mitovina, za koa tsy seny mitovina fa za fa vonona hiatrika ny Rajoelina. Za hiatrika ny Rajoelina ifatrako ny Rajoelina fa hoe mamatika ana propagande ve président Siteny inona moa natao hiatrika ny Rajoelina. Raha nanaraka ankaiky ny resaka nataony Siteny Randrena Soloniaiko iny isika ohatrany tsy misy mahasamihafa ny resaka ataony Rajoelina isan'andro irairainy ao anatin'ny tambazotra-tserasera amin'ny televiziona naiza mitovy amin'ny fanehoan-kevitra lalatiana Rakotondrazafy ihany koa Rena Rakotomanga sy ireo fanatika ny TGV rehetra. Enina dia marika tatandraza raha mbola maneho zany fanehoan-kevitra izany hoe misy candidat tena matahotra fifidianana. Fa Siteny Randrena Soloniaiko kosa nampiseho fa izy dia tsy matahotra ny Rajoelina, tsy matahotra fifidianana, vonona hiatrika ny Rajoelina. Eny nanomboka nanao Fampielezan-Kevitra marina i Siteny Randrena Soloniaiko ny ampitso ny sabotsy io. Zany hoe zavatra efa vonona ary efa maty paika tsara, efa vita planina hatramin'ny ela. Fanontaniana mipetraka dia zao, namadika ny tolona ve Siteny Randrena Soloniaiko? Namela candidat 220 ho lasa 10 ve i Siteny Randrena Soloniaiko? Koto Lilahimahitsoambo naneho hevitra mahakasika ny geste nataony candidat 720 Siteny Randrena Soloniaiko. Izy raha teo moa anisan'ny manohana n'ity candidat ity ary andrasan'ny olona fatratra ny réaction Koto mahakasika ny fihetsika nataony Siteny Randrena Soloniaiko iny. Amin'ny manokana dia tsy mahagaga ireny satria efa hitahita tany amboalohany ihany Siteny tena tsy vonona amin'ity tolona ataony vondrona candidat ity. Proof voalohany dia zao, 27 ora tsy hahatongavan'ny fidinana an-dalambe ny alatsinainy 4 Oktobra dia iny nandeha antsokosoko
Siteny Randrena Soloniaiko nakany Andafy nakany Ampitan-dranomasina iona amin'ny papare masina. Midika tsy fahamatorany Siteny Randrena Soloniaiko ve ny tsy nateo azy tamin'ny andro voalohany, andro faharoa, fahatelo, fahaefatra, andro fahadimy zay vao hita tazana nanativin-darana teny Siteny Randrena Soloniaiko. Roka hatramin'ny 3 andro teo eo Siteny hitatazana teny nanatevin-darina ny hetsika kandida 12 ary tena nanome hery ny vahoaka ary nanome hery ireo kandida 12 ny fijoroan'ny Siteny Randrena Soloniaiko teny Andalambe. Andro vitsy ampitsony iny tsy hitatazana teny ndray Siteny ary nisy raison mazava tsara no tsy nateo azy, niatrika fandevena ny namany ary nandeha nana avion mihitsy nakany. Iny ihany no ela dia tsy hitatazana intsony Siteny Randrena Soloniaiko. Rehefa niseho vahoaka kosa i kandida Siteny dia nampiseho ny zavatra tena kobonina ao anatiny, nandany tsy hanao soni. Ny amin'ny Koto Lilahimahitsoambo manokana dia tsy miomikevitra amin'ny fihetsika nataon'ny Siteny Randrena Soloniaiko. Azony atao tsara ny mandaa amin'ny fomba tsotra ary ara-politika, ohatra hoe mbola tsy afaka manapa-kevitra ny hanao sonia androany satria misy teboka mbola vaovao ireto teboka voasoratra ao anatin'ny taratasy ireto. Ka ho fantatrareo miandalana eo ihany hanao sonia ve za satria tokony ohatr'izay nanaovan'ny Siteny azy hoy Koto Lilahimahitsoambo. Ndao inotsika ny faneho-kevitry ity Koto Lilahimahitsoambo ity. D'ailleurs koa zany efa hitanareo ihany izy fa tsy de narisika loatra am'le onze kandidama de midina an-dalambe rehetra Siteny any Vatican, Siteny any Andafy, Siteny zao zareo hitanao misy préparation ataony. De aveo za mandeha avion nandevina an'le namako taria ny nandeha taria hitanao fa tsy de loatra loatra zany am'le izy ka resaka fotsiny sy fampiasonana le hoe noho le fanambarana tsy niombonana de zay no kapoteny Siteny. Tolona anatiny efo ray volana ve de resaka fanambarana tsy niombonana azony Siteny natonga nanao hoe andraso aloha fa za tsy voaresaka tanatin'ny zavatra ty zany, mbola tsy ndiniantsika ty zavatra ty ka aloha dinihana fa mbola andinika aloha zany nanao sonina tsy farifatsiny zay mba politiquement correct, mba hoe olona sampiara-mitolona de tsy maneho imasom-bahoaka hoe tsy mifanaraka zay. Ankoatr'izay diso tanteraka ny filazana hoe tampoka tamin'ny Siteny iny fanambarana iraisany iny mitaky sonian'ny kandida 12. Diso zany satria Siteny mihitsy efa hita miariary efa manana ny programany manokana izy dia ny irosan'ny propagandy ary anisany azo vakina ireny fihetsika ataony ireny tamin'ny hetsika fidinana an-dalambe izay niraisan'ny collectif des candidats. Ndraindray hita, ndraindray tsy hita ary nisy fotoana lavabe tsy hita mihitsy izy raha tsy tonga iny hetsika tamin'ny collision iny dia iny izy tsy nanaiky nanao sonia. Eto ihany koa Koto Lilahimahitsoambo mahita fa ny firoson'ny Siteny amin'ny Fampielezan-Kevitra midika fa manaiky ny firotsako fidinany Andry Rajoelina izy, manaiky fifidianana maloto feno osoka, manaiky ihany koa ny fijoroan'ny ACC, fijoroan'ny CENI ary fijoroan'ny gouvernementa tsy ara-dalàna izay entin'ny Premier Ministre Tsay Christian. De misy fanazavana voalohany moa zany de misy miteny hoe i Siteny voafitaka satria tsy nifanarahana le ino moa zany le fanambarana hoe iraisana fa nataony zareo tapotapoka teny ministraty. De nareo ve de sûr ave nareo fa zavatra ohatr'izany ve de tonga de lazanao fa non aravako daholo rehetratr'io propagande raha pitso maraina ampiasa any zareo le saina. Raha ohatra ka navoangana pira tsy efa 10 sady 12 i Siteny efa vonona daholo reo hatramin'ny avion hatramin'ny ny structure rehetra ny avoy maro
lahady ina moa zany sabotsy igny sabotsy amin'ny firy iny amin'ny telo sa amin'ny dimy no izy miteny za tsy anao somi de eo ihany izy defa niapitsony iny androany le 22 defa efa vita daholo no organisation tsy mino an'izany tsy mino an'izany fa décision efa ela iny tsy hoe en fonction an'le déclaration nataony zareo ny tsanaovany soni fa efa vonina mihitsy izy ny anao propagande. Ny tsy fanaovany Siteny sonia tamin'iny taratasy ny raisan'ny candidat raiky amby folo iny dia midika fa tsy mitaky fifidianana madio izy, tsy mitaky ny andravana ny HCC izay mitongilana sy ny CENI ary mankatoa ny fijoroany gouvernementany Tchèque Christian izay mitanila ary mitazona herim-pamoretana ankehitriny. Fa ny tsy fanaovany Siteny sonia ny taratasy igny ary firosony ny Siteny amin'ny fifidianana dia midika fa mivalide ny candidature-n'ny Rajoelina izy zay tsy lekendretso hoe tsy valide ny candidature fa no manaraka an'izany manaiky koa Siteny amin'io tsy fanarahan-dalàna rehetrehitra io eken'ny Siteny zany io matoa izy miditra amin'ny fifidianana. Fa ny kevitry ity namana anankiray ity kosa safidy no anarana ao anatin'ny tambazotserasera azo eritreretina fa manana information mahakasika fifidianana Siteny matoa masa ny roso tamin'ny Fampielezan-Kevitra, manana information ohatra hoe mety ho lany deuxième tour izy ary izy no ifanandrina amin'ny Andry Rajoelina ary azo eritreretina ihany koa manana information feno ho lany premier tour Siteny randrena solonyaiko satria ny firotsako fidinana Andry Rajoelina dia ahina mafy hiteraka korontana eto amin'ny tany sy ny firenena na ho lany filoham-pirenena i Andry Rajoelina na tsy dia tsy maintsy hiteraka korontana foana izany ka noho izay ahina ho lasa plan B any antoko politika mapara i Siteny randrena solonyaiko. Zay ny faneho-kevitra safidy ndao arahantsika fa ty tenena zany za tsy tompo-teny fantatra hoe marina ny zavatra nataony Siteny na diso ny zavatra nataony Siteny fa analyse politika tsy trotrotra no omeko anareo hoe misy zavatra vitsivitsy zany azontsika troana manoloana ny zava-misy reny de zao hoe possible zany Siteny no manao an'le deuxième tour miaraka amin'ny Andry Rajoelina zay efa préparé azonareo satria halabato manko ty zavatra ty zay ny tena hoe tsy asakiny le sasany candidat sasany manao an'le fifidiana satria efa fantatra hoe halabato le izy de mety possible zany Siteny manana information hoe izy no manao deuxième tour azonareo le izy satria le vady efa préparé halabato fa vita de possible izy no manao deuxième tour amin'ny Andry Rajoelina de possible koa izy no lany premier tour satria Andry Rajoelina zany efa fantatra misy ny instabilité ny Andry Rajoelina na ho lany filoham-pirenena na i filoham-pirenena raha izy de fantatra izy fa ho instable azonareo zany hoe firenena miainana instabilité zany tsy handeha nahatsa amin'ny fanjaran'ny olona zany azonareo nataontsika hoe raha mambo vatomanga zao ohatra ka lany eo Andry Rajoelina mety tsy de afaka mietrika foiry izy amin'ny société-ny Madagascar satria tsy ilamina le firenena azonareo de possible zany zay image anankiray zay hoe izy no joker azonareo de tenanareo moa zany hoe lesaka confidence le izy azonareo mety possible zany Siteny matoko tena be izy hoe efa za no filoha tsy hitako tsony ny arako am'reto candidat anaky sasany reto satria mandany ny fotoanako fotsiny za tokony anao foto Fampielezan-Kevitra image daholo zany analyse politika daholo zany satria tsy aoka zava fa Siteny randrena solonyaiko tsy mbola ny loha bava mihitsy nandao ny vondron'ny candidat raiky amby folo tsy mbola ny loha bava mihitsy izy namadika ny tolona
niezaka nanamafy ny fanehoan-keviny izy rehefa nanao fampielezan-kevitra iny faritra sava iny. Entitra sady enti-po izy ny fisian'olona manana nationalité vazaha eto Madagascar ka nasany laza izy ampabe masony vahoaka malagasy rehetra hoe androka ny olona manana nationalité vazaha rehetra hiala eto Madagascar. Ndao arahantsika ampahany zany horonan-tsary zany. Ny vahoaka malagasy rehetra, ny vahoaka ny sava, ny vahoaka ny voimary handefa ary handroaka ny olona manana nationalité vazaha hiala eto Madagascar. Manoloana ireny tranga rehetra ireny nivoaka tamin'ny fahanginany Rolland Ratsiraka, candidat laharana fahaefatra. Namoaka secret tsy ambaratelo izay tokony ho fantatry vahoaka malagasy ary mety hanazavantsika ireo tranga rehetra mitranga ankehitriny. Nisy solotena avy tao amin'ny candidat laharana fahatelo nanantona azy moramora, nanao resaka mba hifandaminana. Raha ohatra ka manaiky hanao propagandy, manaiky hiroso amin'ny fifidianana, dia vonina izy ireo avy amin'ny candidat laharana fahatelo hisponsorize amatsy vola any candidat rehetra zay vonina. Rolland Ratsiraka moa nantony izy ireo, fa Rolland Ratsiraka kosa nanda ny andray an'izany. Efa fantatra mazava tsara ny élection eto Madagascar dia tsy andeha mihitsy ary tsy ho valide ny communauté internationale mihitsy raha tsy ny maro anisa amin'ireo candidat no vonina hiatrika fifidianana. Ka noho izay manao izay fomba rehetra ny avy amin'ny candidat etsy Ambadika mba azahoana namana handray anjara amin'ny fifidianana amin'ny daty izay voatondro. Izany rehetra izany natao mba hatanteraka ny nofinofiny an Rajoelina hiverina eo amin'ny fitondrana indray. Fahatia mbarako fahatia dia zavatra spesialy satria zao dia anisany olona nantonony olona miara-miasa amin'ny candidat numéro 3. Dia zareo zany vonina amatsy vola sy fitaovana ho ana candidat mba ahafahan'ilay candidat mandray anjara. Zavatra toe-tsaina mampalahelo ary nahitako nanaovako fotoana tamin'ilay olona satria ny tanjoko dia io latabatra boribory io ifampiresaka hoe ahoana ny fampiresana momba an'io. Ny tanjony zay rehefa nahita anahy dia hoe inona ny afaka hiarana mba ahafahanay mamatsy vola satria misy candidat hafa ozy izy mety hiaradia aminay amin'izany. Donc zay tsambaratelo zay tsy azoko tazomiko ato fa tsy maintsy avokako amin'ny vahoaka malagasy iza ny candidat nazo an'izany, anakifiry nazo an'izany, nazo an'izay fifampiresana zay tsy fantatro fa za dia anisany zay. Lavinao zany le izy? Bien sûr lava. Dia mbola misy candidat fa miaraka aminao zany mbola nataony tena. Za tsy resaka momba ny sasany fa momba ny ako ny resako satria niainako le izy. Raha izany tokoa ny zava-misy tena ahina mafy reto vondrony candidat raiky amby folo reto so dia hihintsany ahina an-dalana eny ihany noho ny vola. Eto ampamaranana dia zao mahalasa saina ihany ny fihetsika izay nataony Siteny Randrenasolo Ernaivo, candidat laharana fahatelo amby folo. Mahalasa saina ihany koa ny teny izay navoakany nanoloana ny mpanao gazety. Nilaza izy fa tsy amadika ny tolona ary tsy amadika ireo candidat raiky amby folo. Nefa ny action izay ataony manao fampielezan-kevitra dia midika fa namadika ny tolona izy. Enina dia tsy ny loha bava aza izy. Ny resaka izay nataony nandritra ny fampielezan-kevitra dia azo saintsainina ihany, ohatra ny mbola miara-dia amin'ny candidat raiky amby folo ihany izy fa amin'ny zavatra tokana ihany hoe tsy makasitraka ny candidat mizaka zo-pirenena vahiny. Fa izy kosa tsy nilaza mihitsy hoe tsy manaiky ny firotsako fidiana ny Andry Rajoelina nandritra ny fampielezan-kevitra zany. Fantaniana aty amin'ny farany dia zao azo eritreretina ve nahazo famatsim-bola avy tamin'ny candidat laharana fahatelo ve candidat Siteny Randrenasolo Ernaivo laharana fahatelo amby folo? Ataoko angamba tsy valitsika eto zany fantaniana zany, anjaran'ny tsirairay mandinika ireny tranga ireny. Zay ny vidéo-tsika androany, azadino s'abonner sy manisy j'aime ny vidéo-tsika amin'ny manaraka indray.